Tontolon'ny Jono kosa no maranantsika ny vaovao manodidina ny 7 hatramin'ny 5% ny fantiantoka ho an'ireo mpanjono ny karazan-trondro Tilapia eto Madagasikara raha ny fanadihadiana izay navoaka ny ministeran'ny Jono no izany indrindra no anton'ilay atrik'asa izay notanterahan'ny avy amin'ny ministeran'ny Jono niaraka tamin'ny fandaharanasa fish ary ny FAO. Anisan'ny toeram-panjonoana iray izay mamokatra trondro betsaka ny faritra loatra satria dia manodidina ny 2,5 nataon'ny isan-taona ny trondro tilapia azo avy aminy izay mamatsy faritra maro eto amintsika. Araka ny fanadihadiana izay nataony avy amin'ny ministera ny volana Jolay ka hatramin'ny volana Septambra 2024 dia hita fa maro ny fantiantoka azo ireo mpitrandraka ny hazan-drano toy ny tilapia, manodidina ny 2,000 isam-bolana ny fantiantoka ireo mpanjono. Ka ialana amin'izany indrindra no anton'ny atrik'asa izay notanterahan'ny izy ireo niaraka tamin'ny ministeran'ny Jono sy ny fish ary ny FAO. Zany zay moa zany naka zone toerana 10 aloha amin'le zone fanomboana zao. Dia rehefa nataony salanisa zany eo amin'ny 10,000 isan-jato zany hoe 7 hatramin'ny 10,000 isan-jato zany no fantiantoka. Fanazavaka an'izay 20,000 isan-jato zay zany hoe le vokatra azon'le mpitrandraka 20,000 isan-jato 10,000 isan-jato io dia fantiantoka daholo. Fa misy ny fantiantoka izay tsy fantany koa fa matiantoka izy. Ankoatra ny fariny loatra dia misy faritra efatra ihany koa nanaovana fanadihadiana toy ny fariny Bavaongo, Andrevorevo ary ny Morondava. Marina fa toerana isan'ny mpamokatra hazan-drano tilapia avokoa ireo. Anisan'ny paikady izay aroso mandritra ny atrik'asa ny sy ny fanamboarana vaingan-gilasy manakaiky ny toeram-pitrandrahana mba hitehirizana ireo vokatra tsy ho simba mandrapatonga amin'ny toeran'ny tsena marotana azy. Eo ihany koa ny fanatsarana ireo foto-drafitr'asa sy ny fanatsarana ireo fitaovana ampiasain'ireo mpanjono. Ankoatr'izay dia tokony ho amafisina ny fanentanana ny mpanjono mahakasika ny lalàna amin'ny fen'ny Jono. Adreto ny fampahalalam-baovaontsika Douglas Tokovavy fisaorana tahaka ny mahazatra no tolotra anao. Naraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao mbola mamy fotoana ao anao hatrany izay ho amin'ny rapitso amin'ny 7 ora hariva mirary soa arto.